d'honnêteté, fandaharana hifanentanana, ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. Raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana toko 720 andiny 770. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hiara-bananao miaino ny tsy fandaharantsika manoka ny tohivaka ny fahamarinana ity. Iara hivavaka isika aloha mialoha ny andraisantsika ny afatra ny tenin'Andriamanitra atolony antsika anio. Andriamanitra rainay, indro izahay manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy ankehitriny, misaotra anao indrindra ny amin'ny tombony lehibe menao anay hoe aterina any amin'izay misy anay ihany ny teninao amin'ny alalan'izao fandaharan'izao. Isaoranay anao ny fisian'ny tohivaka ny fahamarinana natsanga anao, hifampitantana anay, anarahanay anao ilay Kristy fahamarinana. Hijoroanay amin'izay fa nitomanao anay hoekenay. Amin'ity an'io izay Andriamanitra mangataka ny kasiky ny teninao indray, ilay kasiky ny fanahinao amin'ny alalan'izany teninao izany, ho aminay tsirairay avy. Ampahiratra ny masonay, anokatra ny vavahady-tsaina mihitsy ianao ho takatray izay hevitra ny teninao ary tsy hoe takatray dia mahabetsaka zavatra atao anaty sainay fotsiny fa tena piarinay anana an'ilay fahasoavana handray ilay fahasoavana ankatoa izay rehetra ambaranao zahay, anana an'ilay fahasoavana ahita hoe inavy ny teboka tianao amboarina amin'ny fiainanay dia anapa-kevitra iova. Misaotra Jesosy fa tianay ianao. Matombola miteny aminay ankehitriny, ampangina amin'ny anaranao ny feo manodidina rehetra sy ny avatỳ anatinay, manakana anay tsy aheno anao ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay mivavaka. Amen. Misy tenin'Andriamanitra anankiray tiako, tsy hoe anankiray fa teksta anankiray tiantsika hiara-mandinika ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka toko 2:20. Mety efa fandrenao matetika angamba. Fa tia ny tompo averina amintsika amin'izao vanim-potoana manokana amin'ny fiainantsika izao. Lioka toko 2:20 afaka itsika manomboka amin'ny andininy 7:20 hatramin'ny andininy 1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy toy izao ny fivavaka ny teny. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe, mpampianatra, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy taminy, raha lehilahy iza ny nanindry aho ho mpitsara na mpizara ho aminareo, ary hoy izy tamin'ny olona, mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana nareo fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'ny zavatra ananany. Dia nanao fanoharana tamin'izy ka nanao hoe, ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be. Ary izy nihevitra tao am-pony hoe, ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatra? Ary hoy izy, izao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa, ary eo no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanahiko hoe aho, ry fanahy eo, manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao, mitsara, mihinana, misotro, mifaly. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe, ory adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harinao. Toy izany izay miariarena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ray masonao,
manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mivantana ny tompo Jesosy amin'ity anio ity miteny amintsika Chaîne hoe miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana. Tao anatin'ny taona 2024 ny olona ny akabeazan'ny firenena rehetra maneran-tany dia tonga manana asa goavana anankiray iraisana. Inona moa izay? Ny fiarovan-tena amin'ny aretina Covid-19 fa eto Jesosy ny tompontsika amin'ity anio ity dia mampitandrina antsika hiaro tena amina aretina mbola lalina lavitra noho ny Covid, aretina mbola mikiky lavitra ary aretina tena mahafaty, tsy ilay mahafaty iandrasam-paty kely iny fotsiny tsy eny akory, fa tena mahafaty ny fanahy mihitsy. Tsy ny zandravako fa ny fieremana. Fieremana dikany hoe fieremana hoe fitiavana na fanariana lalina te ahazo, te anangona mihoatra noho ny efa eo an-tanana. Fitiavam-bola zany any ambadiky ny fieremana. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra mazava amintsika ao amin'ny Kolosiana 4:7 ny tapany farany amin'ny andinin'ny 5 fa fanompo-tsampy ny fieremana. Arety mifindra epidemia, pandemia ohatran'ireny Covid-19 ireny mihitsy dikany hoe pandemia dia arety mifindra manerana an'izao tontolo izao. Tahaka an'izany mihitsy ny fieremana izay ampitandreman'ny tompo amintsika mazava. Matoa tenen'ny tompo mazava hoe mitandrema, miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana isika. Dia satria fantany ny alalin'ilay aretina rehefa tafiditra ao anatintsika eo. Misy soritra aretina ny aretin'ny fieremana rehefa voanio tsika. Ary eto amin'ity texte hijerentsika androany ity dia misy karazan'olona anankiroa voan'ilay aretina, misy soritra aretina roa samihafa izay zarain'ny tompo amintsika. Eo amin'ilay 7:10 no ahitantsika 7:10 sy 4:10. Ahitantsika taratra ny amin'ilay karazana olona voalohany. Ilay lehilahy nanatona an' Jesosy izy. Nanatona an' Jesosy dia nanontany ny resaka tamin' Jesosy. Raha dikantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ity lehilahy ity mivavaka. Dikany hoe mivavaka ange miresaka amin' Jesosy, miresaka amin'Andriamanitra. Moa tsy izay. Ny soritra aretina voalohany hitantsika amin'ity olona ity dia mitondra amina fahadisoana eo amin'ny vavaka ny fieremana. Mitarika olona anankiray ho mpivavaka diso vavaka ny fieremana. Ndraso aloha resantsika tsara hoe inona le raha. Raha mijerytsika ny eo am-bokin'ny Jakoba 4:4, Jakoba 4:4 dia ny 9:7. Jakoba 4:4 9:7. Izao ny fivaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika. Mangataka nareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho lanianareo amin'ny filanareo. Ny zavatra hitantsika amin'ity lehilahy nanatona an' Jesosy ity dia ity lehilahy ity no isan'ny vitsy atao anaty baiboly hoe tsy neken'i Jesosy ny fangatahany. Jerenao fa ny zavatra nangatahany hoe mpampianatra ho teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa ny valitenin'i Jesosy tsy miavinavina akory ny tompo hoe fa manambara mazava hoe tsy hany mihitsy le resaka. Tena tsy hany mihitsy raha lehilahy. Iza moa nanendry ahopy tsara na mpizara ao aminareo. Tahaka ny tehiteny ny tompo hoe inona moa ny tena hidirako amin'ny fizarana lova nareo. Raha raisintsika tsotra be le resaka. Fa inona ny tena zavatra tiany Jesosy ampitaina amintsika? Mpivavaka diso vavaka ny olona rehefa voan'ny aretin'ny fieremana. Ary aza mijery lavitra mihitsy aloha tsika senao tsika nijerentsika voalohany. Inona ny olona n'ity lehilahy ity? Nanatona an' Jesosy izy mba hikarakarany Jesosy ny anjarany. Ndika ny zavatra tao an-tsainy
rehefa nanatona an' Jesosy izy dia ny tenany ny zavatra ho azony anjara lovany le zabeany moa zay ny feno tao anaty lohan'ity lehilahy ty ary nitenenany tompo mazava hoe tsy hany mihitsy le izy tsy izay ny antony nahatongavan' Jesosy tsy resaka hampanjaka ny fanjakanao eto ambonin'ny tany, tsy hampanjaka ny fanjakan'ny olombelona eto ambonin'ny tany ange. Ny antony ny avian' Jesosy teto hoe ny antony ivavahantsika tandremo fa efa voan'ny fieremantsika raha ohatra ka ny amintsika ny amin'le vola ho azontsika sy le vola ilaitsika sy le tsika zay no ameny ny vavaka ataotsika. Hany ka hoy ilay bokin'ny Jakoba teo, le lazain'i Jakoba teo hoe diso fangataka isika, impiritsika senao ny diso fangataka. Indraindray tsika dia manontany tena hoe fa maninona ary any tsy valian'i Jesosy vavaka miaino ve zao Andriamanitra so tena miaino Andriamanitra, tena miaino vavaka. Fa ny olana ravako dia itsy diso fivavaka tsika, diso fivavaka. Voafitaky ny fahavalo satria tena feno fieritreretana ny anjarany ny ao anatin'ny sainy ao. Ny tena olana dia tonga ilay zavatra iriny, ilay zavatra tena tiany ho azo fatratra iny, iny no tonga mibaiko anazy ilay fanomezana no iriny amin'Andriamanitra, fa tsy ilay Andriamanitra no iriny. Tsy ilay Andriamanitra mpanome, fa ilay fanomezana. Anka mibilisatra moramora makany amin'ny fanimpotsampy. Mahavariana fa rehefa mandeha io aretin'ny fieremana io, rehefa mialalina dia misy olona raha tonga mivavaka mihitsy mba ahomby ny kolikoly ataony ohatra. Tsy azo ny antsaina intsony hoe fa tena any anatin'ny aretina lalina izy dia any anatin'io izy ny mbola angatahany fitahian'Andriamanitra. Tena diso hevitra tanteraka. Raha mbola ny zavatra irinao no mibahana ao an-tsainao ao dia lasa tsy hitanao akory fa efa lasa ataonao simple izy. Hanka ataonao ny zavatra rehetra azo atao na mety na tsy mety na araka ny sitrapon'Andriamanitra na tsy mba ahazahoanao an'ilay izy. Zay no itenenan'ny tenin'Andriamanitra mazava tany amin'ilay Kolosiana 3:5 hoe fanimpotsampy ny fieremana. Ary mila jerentsika senao tsara mihitsy ndrao dia efa misy soritra aretiny zany fieremana zany aty amintsika ka mahatonga antsika ho mpivavaka diso vavaka. Ny zavatra faharoa resantsika, soritra aretina faharoa, karazan'olona mitondra ny soritra aretina faharoa hitantsika eto dia le mpanan-karena adala. Teo aloha teo zany tsika nahita mpivavaka diso vavaka, dia zao tsika mahita mpanan-karena adala. Manomboka eo amin'ny 5:10 no hita tahan'ny tompo an'io amin'ilay fanoharana nomeny. Inona ny tena mahadala n'ity mpanan-karena ity? Isan'ny mahadala azy hitantsika eto dia ny fiheverany hoe mihevitra izy fa mahavokatra amin'izao angamba io tany io. Mandeha ho azy angamba ny fieritreretany azy ny mahatonga ny hoe mahavokatra. Jamba le zavatra eo an-tanany dia tsy mahalala intsony hoe avaiza moa ny vokatra ny taniny. Fa avy dia mieritreritra hoe efa be da be zao dia zay fotsiny ny any an-tsainy. Voafitaka. Fitaka ataon'ny fahavalo tanteraka mihitsy zany ary mila hitandremantsika senao. Rehefa ataon'ny devoly feno ny zavatra ny tany, feno le zavatra mila azo, ny zavatra efa eo an-tanana mila tazomina tsara dia iriko mbola mila alaina dia iriko mety mbola mety aminako, mety amiko dia hitanao lasa tonga voafitaka tsika. Voafitaka hevitra fa ny sanjila na chance angamba no mahatonga an'ireo vokatra tsara ireo, mahatonga ny fananana eo an-tananao ankehitriny. Mety eritreritra koa ianao hoe tena niketrika be, tena nieritra
mieritreritra sy niezaka mafy mihitsy ianao tamin'ny fiainana dia nahatonga aminao amin'izao fotoana izao hoe manana an'ireo zavatra nananao, mahay an'io zavatra hainao io, tonga amin'ny toeranao. Betsaka koa ny malagasy mieritreritra hoe ny fitahiany razana no mahatonga azy tahaka izao. Tsotra ny tenin'Andriamanitra. Ilay tenin'Andriamanitra ilay marina miteny amintsika amin'ny obolana toko 7:22 ny fitahiany Jehova no mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiany zany. Voafitaka ilay mpanankarena adaly te. Mieritreritra izy fa miantoka. Maharo anazy ny zavatra eo an-tanany. Mieritreritra izy fa azo antoka no aviny satria ireo eo an-tanan'ireo dia mahavelona azy. Dia ireo zany no ataony izay hanomanana an'ilay izy tsara sy hanampitomboana an'ilay izy ary tandrovany tsy ho very. Tena voafitaka. Fantatrao moa fa ny tebiteby sy ny fanahinany amin'ny ho avy, io angeny tena isan'ny manosika ny olona anankiray ho any amin'ny fieremany satria fitahany devoly hoe rehefa manana mihoatra, rehefa manana be dia afaka ilay lazainy Jesosy eo hoe mitsahatra, afaka migoka sisa, afaka miliba amin'izay eo an-tanana amin'izay. Indrisy anefa fa fitaka be vava ataony fahavalo zany. Enonao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokon'ny Mpitoriteny 5, Mpitoriteny toko 5:5. Zao ny voavaky ny teny ao hoe izay tia vola tsy eto voky vola, ary izay fatrapity arena be tsy eto voky ny fitomboan-karena fa zava-pona koa izany. Mivantana izany tenin'Andriamanitra izany. Mampieritreritra antsika sy ianao. Fa raha tia vola angatsika tsy mety ho voky vola mihitsy. Ary raha mieritreritra fitomboan-karena tsika hoe ny tanjonao amin'ny taona ho avy dia avita trano, dia ahazo tomobila, dia ahazo moto, dia ahazo masinina an'ity, dia tsy miteny hoe tsy ahazo an'izany akory ianao. Tsy izay ny zavatra tiana ambara. Tsy hoe diso ny fieritreretana te-hanana an'izany. Fa raha izay ny lahara-pahamehana amin'ny fiainanao dia teneniko anao mazava fa tratry ny fieremana ianao. Covid-19 ara-panahy. Azonao an-tsaina? Andao isaina tsara tsika sy ianao. Tahaka an'ireny olona mangetaeta mafy ireny dia misotro rano-tsira andramo ange zany vao maika velona ny etaeta. Te ahazo. Averimberiko aminao anatin'ity fizarana teny ity ilay teny Jesosy ao amin'ny Matthieu toko 4:17. Tsy hoe tsy te hanome anao an'izany Andriamanitra, tsy hoe tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra fa le zavatra ilainao, le nitanisaintsika rehetra teny sy ny zavatra fa mbola ny an-tsainao rehetra. Fa hoy tenin'ny Tompo hoe Katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ny hevitra ny fiainana raha avako tsy refesina amin'ny alalany habean'ny zavatra nanana akory. Tsy izay ny dikan'ny fiainana. Fitaka avy amin'ny devoly sy avy amin'izao tontolo izao ny fieritreretana fa ny sandanao eto amin'ny fiarahamonina dia miankina amin'ny zavatra nananao, miankina amin'ny endrika ivelan'ny fiainanao, ny endrika ivelan'ny fiaranao, ny tranonao, ny akanjonao. Voafitaka ihany tsika raha izany fantatrao moa fa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany hatramin'ny zavatra kely indrindra tamin'ny fotoana nisy iny ny zavatra iny vao nisy ny zavatra iny ohatra hoe inona izao ny an-tananao eny mety misy stylo ve ny an-tananao eny vao nisy ny zavatra iny dia efa mialoha sahady izy vao nanomboka nisy mihitsy izy dia efa mialoha miasimba. Tsy misy mihitsy ny zavatra eto ambonin'ny tany ka maharitra. Ny endrika ny sary tiako hisintomana ny sainao dia andeha atao hoe eo ana ny fiainantsika izany tahaka ny hoe ranomasina be dia latsaka tao anatin'ilay ranomasina tsika dia misy bouée de sauvetage na reny tahaka ny lakana kely na zavatra ahafahana mamonjy ireny zany ohatran'ireny chambre à air be ireny. Azonao saina ve izany teneniko anao izany rehefa miditra ao anaty ireny tsika na mitazona an'ireny dia tsy miletika satria iny tsy miletika. Fa fantatrao moa ny devoly ny fahavalontsika dia mandefa bouée de sauvetage ohatran'ireny chambre à air pneu ireny zany alefany amintsika tsika hono zany latsaka ao anatin'ilay rano be amin'ny fiainana mandefa n'iny izy
fa iny zavatra iny dia efa misy goka, misy loka le izy dia manary rivotra. Saino ange zany hoe ny ampovoan'ny ranomasimbe indianina ianao eny ampovoan'ny ranomasimbe ianao dia nisy nanome bouée de sauvetage fa efa misy goka le izy. Zany ange io raha afaka zany ny zavatra ataon'ny fahavalo. Arantirantiny amintsika ny mety ho atsara ny zavatra materialy sy ny zavatra azo angonina rehetra eto amin'ity tany ity, fa ay zavatra loka, ay zavatra miala ho azy ny rivotra ao anatiny dia tsisy ninina intsony le izy dia miara-miletika aminao rehefa avy eo. Mitandrema, hoy ny tenin'Andriamanitra, tenin'i Jesosy amintsika eo amin'ny 5:20, mitandrema. Ny dikan'izany ahoana? Arao maso ny fiainanao ny dikany. Tahaka an'ireny mahita panneau de signalisation reny, ilay takela-by maneho hoe tandremo fa misy loza ao aloha ao. Arao maso ny fiainanao, tsy miteny ny tenin'Andriamanitra hoe arao maso ny fiainan'ny hafa, tsy izay. Samy tompona andraikitra, ianao tompona andraikitra amin'ny anaovanao ny fiainanao. Arao maso ary ny fiainanao fa andao dia mibilisatra makany amin'ny fieremana, makany amin'ny fitiavan-javatra, makany amin'ny fitiavam-bola. Jereo hoe aiza ny toeran'ny zavatra eo amin'ny fiainanao. Inona moa no nandanianao ny eritreritrao, nandanianao ny fotoananao, nandanianao ny fahaizanao, inona no nandanianao ny volanao zao tamin'ity taona ity. Arena ety an-tany ho an'ny kadradraka ve? Ndao nge jerentsika ny tenenin'i Jesosy ao Matthieu 7 hoe Jesosy milaza amintsika ao Matthieu 7 Matthieu 9 fa tsy 7 andininy 7:20 sy ny 20 hatramin'ny 1:20 moa no ho jerentsika. Matthieu 9 andininy 7:20 manomboka vakinany amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza miari-arena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesy sy namanimba sady misy mpangalatra manambitrano sy mangalatra, fa miari-arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesy sy namanimba sady tsy misy mpangalatra manambitrano na mangalatra, fa izay toerany arenao any dia ho any koa ny fonao. Arao maso zany izay toerany arenao aiza ny eritreretinao hoe tena arenao? Ao amin'ny gara vola ve? Ao amin'ny telefoninanao iny ve? Ao amin'ny tranonao io ve? Raha mbola izany ny arenanao dia amidiny devoly mora fotsiny ianao. Ataony izay sitomana anao ampitombo an'io ka mety daholo izay fomba ampitomboana azy, nefa kay misarika anao ny amin'ny lalan'ny fahafatesana. Arao maso, ndrao efa mpanan-karena adalitra ianao ty tsy ianao ihany fa tsika sy ianao mihitsy no miara mandiny tena, mandinika tsara eo anatrehan'izany. Efa navita trano, manana fiara roa na telo, afaka mandeha fialan-tsasatra ny amin'ny toerana malaza sy tsara be reny. Ndrao mpanan-karena adala ianao, mirehireny amin'izany rehetra izany, kanefa kay ianao no mahantra velona indrindra. Fa iletika io bouée de sauvetage io, eritreretinao fa io tomobile imatimatesanao io toerana imatimatesanao ampiasana io, ndao io ny eritreretinao fa bouée de sauvetage nao amin'ny fiainana, hoe io no mahatonga anao tsy miletika. Diso hevitra be anao zavatra efa vaky daholo reny. Tena lazaiko anao mihitsy, aleo miditra ao anatin'ny sambon'i Jesosy. Samy eo amin'ilay ranomasina be eo ihany tsika, fa aleo miditra ao anatin'ny sambon'i Jesosy, azo antoka tsara ny ao, ndao hiari-arena any an-danitra. Izay le Matthieu 9:17 hoe hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra. Inona ny fanafodin'ny fieremana ravako? Fanafodin'ny fieremana tenenin'ny Tompo amintsika eto, voalohany fitandremana. Tena mitandrina tsara ianao, matoa ny Tompo miteny hoe mitandrina, dia satria matetika ny olona mandalo eo fotsiny dia mandeha mafy be, ohatra n'ireny mandeha amin'ny tomobile reny, amin'ny fiarakodia amina lalana tsara be, fa maninona ny asiana an'ireny takela-by ireny mba ho mailo le mpitondra an'ilay fiara. Andinika hoe misy
misy loza, misy fiolanana mampidi-doza ao, misy lalana tokony epitany olona ka tandremo. Fitandremana. Ao anatin'ny fitandremana ataontsika voalohany zany, ny fandehanantsika moramora eo amin'ny fiainana mandinika tsy hoe isa taona ihany, fa isan'andro, isa minitra raha mieritreritra hoe Jesosy sao dia efa misy fieremana ty anatiko izany, amin'ilay fomba fisainako, amin'ilay fomba fiariko, amin'ilay vavaka ataoko, sao dia efa fieremana izany fa tsy vavaka araka ny sitraponao. Zavatra faharoa tenen'ny tompo amintsika dia hoe miarova tena. Miarova tena, mitandrina, izany hoe conscient na tonga saina amin'ilay zavatra mampidi-doza. Izay ny voalohany. Ary ny faharoa, manao mandray ny andraikitra rehetra ho amin'ny tenanao, hiarovanao ny tenanao amin'io fieremana io. Ato anaty lohantsika ato ny fiarova-tena ny manomboka. Izay ny tenenan'ny tompo any amin'ny Romanina 12:2. Atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ato anaty saitsika ato. Meteza hiavao ny saitsika. Lay vahaolana omeny tompo amintsika amin'ity fieremantinga dia ilay Matthieu 4:7-7. Katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Anampy ho anareo izany rehetra izany. Andao hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra tsika. Andao tsika senao ato anaty saitsika ato. Amboaritsika mihitsy hoe tsy le oetin'ny saina tonga dia io saitsika io rehefa tsy ataontsika fanainiana dia io tonga dia misy fieremana ho azy hoe io te anana, io te anangona, io te ahita vola be eo ampelantanany any anaty compte bancaire any tiany zany fa tsika senao no mandany tenantsika dia miteny hoe ny lahara-pahamehana ho dia ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana ny ahatonga ny hoe voatoro io filazantsara io, ahoana ny ahatonga ny hoe ireo olona ao ampiasan'ireo mahafantatra an' Jesosy, satria Jesosy ny fiainana le sambo tena tsy mety miletika. Izay nge ny antom-pisitsika senao eto ambonin'ny tany hampanjaka io fanjakan'Andriamanitra io, itenenan'i Jesosy tany amin'ilay vavaka nampianarin'ny mpianany hoe ataony ny sitraponao ho tonga ny fanjakanao, atonga ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Izay ny antom-pisitsika senao, tandremo, fa mamitaka amin'ny devoly. Fiarovan-tena farany, na tsy fiarovan-tena farany fa ny fanafody farany teneniko anao an'io amin'ity resaka fiereman'ity dia ny fahalalantsika sy ny fitoerantsika ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa mitoetra ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, mahafantatra tsara tsika hoe ny zavatra rehetra nanantsika nge avy amin'Andriamanitra fa tsisy atsika nankely ary, ny zavatra haitsika rehetra. Fantatritsika tahaka ny Paoly amin'ny Korintiana 1:5-7 ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao dia raisitsika izay fahasoavana izay. Dia tonga saintsika hoe moa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary ny zavatra mbola ho avy koa, ny zavatra ho atrehako amin'ny ho avy mbola io fahasoavan'Andriamanitra koa ny antoka. Dia fantatrao, dia lasa tsy tafalatsaka ho azy ao anaty fieremana ianao raha avako. Rehefa feno anao izay fahasoavan'Andriamanitra izay. Rehefa fantatrao fa ampy ho anao io fahasoavan'Andriamanitra io, dia tsy hitebiteby ianao hieritreritra anangona, tsy anahy ianao hieritreritra anome, satria ao anatin'ny toe-pon'ny olona sitrana amin'ny fieremana ny fanomezana malalaka. Rehefa tonga amin'izay toeran'izay ianao, mahafantatra tsara ny fanomezan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra, dia hiainanao izay fanasitranana. Hiainanao izay hoe tomady ianao manoloana n'ity resaka fieremana ity, tsy mandaitra aminao fa vita vaksiny ianao. Ry havako, averin'ny tompo amintsika hoe mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana ianao amin'ity taona vaovao ity. Satria fantatrao tsara fa ny ainao ange tsy miankina amin'ny habetsahan'ny zavatra nananao hoe hivavakitsika.
Andriamanitra rainay miara misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy sainy amin'ny teny ampatsiahivinao anay. Oeto hoe zay Jesosy andiny tena tanteraka eo anatrehanao ankehitriny. Hijery hoe taiza tamin'ny fiainanay no nilatsahanay tao anatin'ny fieremana na nidiran'izany aretin'izany tany anatinay ary mety hositranonao zay ankehitriny mba tsy hisy an'izany intsony aty anatinay. Jesosy ampiony tsirairay hitandrina, hiaro tena amin'izany fiereman'izany mandritra ny taona vaovao ray manontolo. Tononinay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka ary anatanjaka ny mpikambany toivaka ny fahamarinana rehetra ianao Jesosy tsy hisy ho tratra ny fieremana ary sanatria misy tratry ny aretina dia tsy hisalasalaka eo aminao dokotera Jesosy aka ny fanasitranana. Amin'ny anaranao nanaovanay ny vavaka. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 270 andiny 720. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tanitsika ny tompo. Mitady mpiara-miasa izy. Ateveno ny Chaîne fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana. Tsy dio ny page Facebook Chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana Chaîne d'honnêteté.